Faly miarabantsika rehetra. Ahoana natao raha teo tafita kanefa tsy manam-bola firy ny ray aman-dreny. Io ny fanontaniana napetraka ny mpianatra tamiko omaly dia valy teny 5 no nomeko azy. Ary tiako zarena amintsika koa zany amin'ity anio ity. Voalohany mianara amin'ny université Mpanjakana. Ny université Mpanjakana eto amintsika dia sady tsy manto écolage. Mbola omena bourse ny mpianatra ary ny diplôme dia tsara lavitra mihoatra noho ny diplôme izay avoaka ny université privée. Tena azontsika atao tsara mihitsy ny manana raha roatra an'izany. Ary raha université Mpanjakana ndresana misy any amin'ny faritany rehetrarehetra eto Madagasikara misy daholo. Na teo koa hianatra momba ny infirmière ianao paramedy tadio fa ny Fanjakana koa dia misy tsy mandoa vola ary tonga dia azo antoka mihitsy hoe rehefa vita io fianarana io dia tonga dia mahita asa ianao. Ny an'ny Fanjakana zany ny tena tsara. Ka zay tena toro-hevitra voalohany amin'ny mpianatra dia hoe mianara amin'ny université Mpanjakana. Ny faharoa dia tadio koa nefa ny fa tsy misy filière ratsy. Tsy misy filière ratsy zany mihitsy. Indraindray manko tsika mieritreritra hoe inona moa ny dikan'izay anao français, na inona moa ny dikan'izay anao histoire, na inona moa ny dikan'izay anao science. Dia mieritreritra arak'ilay fomba fisainan-jaza hoe raha anao science dia lasa prof de SVT, na anao mathématique dia lasa prof de maths. Tsy misy zavatra be dia be mihitsy ao anatiny ao zay azontsika atao fa tsy voatero amin'izany hoe ho lasa mpampianatra zany mihitsy akory rehefa hoe hianatra eny amin'ny université ianao. Izao kosa nefany tsisy filière ratsy kanefany ny zavatra izay ataonao dia ataovy tratranao hatrany amin'ny farafahakeliny licence na master. Fa tsy hoe manao roa taona dia mijanona. Fa tena tohizo. Raha tena teo tafita ianao, tadio tsara fa arakaraky ny akeliny diplôma anananao no abetsaky ny asa izay ho ataonao ary mahakely ny karamanao ihany koa. Ny ankabetsahan'ny mpianatra manko amin'izao mampalahelo fa te maika hiasa, maika handray vola. Tsy moramora zany miasa zany ary tsy moramora. Za moa efa nisy fotoana niasa kely ihany tamin'iza classe de première sy classe de terminale zany isaky ny vacances dia niasa tamin'ny Sinoa. Fa tsy moramora fa teneniko amintsika zany hoe asindry zareo vao maraina dia efa camion be iny no mibata entana ianao. Midesarge n'iny entana anaty camion iny makany amin'ny trano fitehirizana dia maraina anao mitsofoka ao tsy mahita masoandro, mivoaka anao tsy mahita masoandro, karama 5:03 alina no omena anao. Tena hoe boto. Ary zany mihitsy natonga anaty hoe za hianatra. Tena hianatra fa tena grave be raha botoboton'ny olona ohatran'izao. Ka za maika hiasa fa ataovy izay hananana diplôma, ataovy izay hananana diplôma betsaka. Ny fahatelo dia izao. Mianara tenim-pirenena samihafa. Zavatra tena hoe tsy maintsy tsy azo hidivirana raha teo tafita ny fahaizana tenim-pirenena. Anisan'izany ny teny anglisy aloha voalohany indrindra satria io no teny iraisam-pirenena. Tamin'ny classe tamin'izaho nianatra tao amin'ny faculté Ambatolankanga, taona voalohany zay tamin'izay tadidiko tsara, tonga mpampianatra dia hoe misy bourse mandeha makany Afrika. Izy aminareo mahay miteny anglisy fa nareo première année no mandeha amin'ity taona ity. Roa fotsiny nanangan-tanana. Tena nanenina ary tena nalahelo tamin'izay fotoana izay hoe hay ve zany ny fahaizana teny anglisy tena ny tsy fahaizana teny anglisy zany tena mety hoe avotonga anao irate zavatra be dia be ohatran'izao. Nanomboka teo nianatra teny anglisy ary nianatra teny anglisy tsy hoe nakany amin'ny sekoly nakaiza fa rehefa mba manam-bola kely dia eny amoron-dalana eny misy mivarotra boky, eny mividy dia mifomaraina mianatra. Fa le faharetanao vidinao lafo iny aty aoriana satria nisy bourse tokoa ny karakarainy ny ambassade des États-Unis 7 taona taty aoriana. Dia ny postule tamin'izay dia sorako an'Andriamanitra moa fa voaray. Raha tsy nahita teny anglisy zany tsy nitako mihitsy zany atao hoe Amerika zany. Ilaina ny fianarana teny vahiny. Ary rehefa mianatra teny vahiny dia le teny vahiny tsy mpanao reny koa ianarana. Dia ianao hoe afaka mampiana tena, mitadiava boky, mampianara tena, mieza. Fa tsy voatery misy vola foana vao mahay, tsy voatery misy vola foana vao tafita. Fa efatra, indre tsara. Io koa ny tena hitako mahavony tanora amin'izao fotoana izao. Misy tanora be dia be tena mahay voalohany foana ny ampianarana, faharoa, voalohany faharoa. Kanefany rehefa tafiakatrahatra kely tsy nahatandrina tamin'ny fitondran-tena
dia tonga dia bevoka miala amin'ny fianarana rava daholo ny nofinofo rehetra mitandrema ny amin'ny fitondran-tena tandremo tsara mihitsiny aoka mihitsy zany tsika tena hoe le ho avy aloha ny mpanjenina 5 taona aloha mianatra dia ao anatin'izay 5 taona zay aloha tena hoe tandremako ny tenako sy ny fitondran-tena mba tsy hanimba lay nofinofo koa ny zavatra zay atao eo ny fanambadiana zany mbola ho fanambadiana foana oleo an'izany foana ianao any aoriana any fa dia zao kosa rehefa mianatra aloha dia mianara tsara farany dia nivavaka mivavah mandraka hariva io tena tsy afaka misaraka io satria misy zavatra zay tsy vitanao raha tsy amin'ny alalan'ny vavaka misy zavatra anankiray tiako zarena amintsika nanao infirmier avy nanao pasteur dia nisy fotoana nanao stage mbola mpianatra amin'izany nanao stage tany amin'ny service mikarakara le reto diabetika reto zany tsy tadidiko tsara anarana service fa tao amin'ny be feran-tany na izy eo ampitan'ny pédiatrie eo misy an'le service dia zao nisy interne nisy docteur interne kely zay nanindrona an'le marary nandefa l'insuline zany tsy nety tafiditra mihitsy le izy dia avao izy niantso hoe ty mba safady mba ampidiro sy ty fanafody fa tsy tafiditra mihitsy dia iny amin'izany moa zany tonga dia lasa nanindrona an'le olona teo le vainina ny olona hitako fa tsy mety tafiditra le izy nanindrona indray mandeha tsy tafiditra nanindrona fandroa tsy tafiditra fantelo tsy tafiditra teo mifanefa andoza hoe alao mena an'le infirmier de garde fa tsy tafavoakako ty rehefa natsona ny infirmier de garde taitra be izy tonga dia izy avinareo aty ozy izy avinareo aty dia fa ahoana ny doziny ty fanafodinareo teo izy fa raha tafiditra nareo teo ty maty io marary io overdose zany hoe nihoatra be mihitsy tonga dia dose fatale zany le dose teo le vehivavy moa zany tonga dia nitomany le interne fa za moa zany tonga dia nisaotra an'Andriamanitra hoe Andriamanitra misaotra anao fa tena miaro ianao tena miaro Andriamanitra ary misy tenin'Andriamanitra ny amin'ny Salamo 2:30 hoe hanolo-tsaina anao izy hampianatra anao zay lalana tokony alehanao hitsinjo anao ny masoko ankilo amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavirary zay rehetra kasainao dia mahireza ary tanora fa tsy voatery hoe manam-bola be vao tafita fa azonao atao tsara ny tafita raha tena miezaka ianao ka tena vonona dia raha nahasoanao zay vidéo zay dia zarao dia asivo j'aime ihany koa ny page fa mbola maro be ny fampianarana toro-hevitra mahasoa zay ho hitanao ao anatin'io page io dia miraso indrindra